Ry vahoaka malagasy tsy voatahiriko tsony tsy voatohitro tsony ny fahatezerako fa tena ampy zay ny fandaniana fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany sy ny fanaovana aller retour amin'ny mail amin'ny zavatra mora kely, aok'izay ny fanaovana tsinotsinona amin'ny teknôlôjia, aok'izay ny fandaniana fotoana amin'ny fifamezivezena lisitra amin'ny fomba tsy mety. Tsy ino zany resahako amintsika izany fa amin'ny fifandefasana email, fichier Excel. Rehefa hoe misy lisitra alefa na lisitra angonina avy amin'olona samihafa maromaro dia asena mamorona Excel izy misy an'ireo information ireo izay mitaky réorganisation ana information rehefa avy eo, fa nefa tsy izay ihany fa rehefa misy diso ihany koa le tany aloha le nalefa ny anankiray dia mila mamerina mandefa izy dia ianao le mandray an'le izy mamerana mijery hoe aiza tamin'ireto efa novaiko sy namboariko reto moa zany le namboariny teo, manamboatra an'le izy raha ohatra ndraika tsy ampy colonne anankiray fotsiny le izy dia maninona mamerina an'izay zavatra rehetrarehetra izay ianao. Aok'izay ny fandaniana fotoana amin'ny zavatra efa tsy mety intsony ohatr'izany. Ny tenako moa efa tsy manana Excel intsony satria ny antony dia tsotra, efa misy fomba tsara kokoa anaovana an'izay. Ho antsika mila ny Excel noho ny zavatra lalina sarotra mila kajikajy betsaka, ianao mahafantatra ny tokony ho ataonao. Fa ny androany dia atoroko antsika ny zavatra atao anangonana lisitra toy izany. Zavatra tokana ataonao dia tsotra. Manoratra ianao Google Sheets eto amin'ny Google. Sehoko anao avy hatrany. Google Sheets eto amin'ny Google. Rehefa tonga eto ianao dia sokafanao le Google Sheets. Tokony efa misy raccourci ao raha efa teto ianao. Avy eto ianao dia hozy fotsiny ianao hoe go to Sheets. Tonga eto ianao. Afaka mamorona vaovao ianao. Dia ny anao rehetrarehetra koa efa eo daholo. Synchroniser amin'ny telefonanao sy ny anananao rehetrarehetra noho izany raha ohatra ka anao zavatra ohatr'izany ianao dia tokony ho mora dia mora aminao ny manao an'izany. Fa mamorona an'ity blank tsika eto za mampiasa teny anglais eto dia afaka omenao titre le izy ao ohatra hoe liste nao ataoko fotsiny hoe guest. Rehefa vitako izay dia za avy eo manampy. Ok. Tiako atao amin'ny teny français amin'izay azontsika tsara le titre fa tsisy accent aigu ny clavier-ko noho izany miala tsiny amin'izany. Département non âge ohatra ohatr'izay. Dia raha misy colonne hafa afaka ampiana colonne hafa. Rehefa eto io dia afaka partagenao. Rehefa partagenao izy afaka manoratra eto ianao ohatra hoe Jean Berger @gmail.com. dia afaka mamaritra ianao hoe i Jean Berger ve ary tena misy olona Jean Berger tokoa. I Jean Berger ve éditeur ve izy sa commentateur ve izy sa jery fotsiny izy sa manana accès mi-commenter sa manana accès mi-éditer. Dia éditeur ny ilaintsika eto mazava ho azy. Afaka ampitsika eto ny lisitra n'le olona ilaintsika. Rehefa avy ampitsika eo izay dia soratantsika eto ny message hoe bonjour, ity ilay ampidirana ny lisitry ny invité. Mba fenoina. Rehefa vita izay dia ataontsika eo envoyer. Tsy envoyer-tsika makany amin'ny Jean Berger aloha ty. Loty envoyer-tsika makany amin'ny ohatra hoe hello loa.dev. Ataontsika hoe envoyer. Rehefa envoyer iny dia raha ohatra ka tsy compte Google ny envoyer-na izy aloha dia mety tsy manana accès dia manamafy eto izy hoe
tsy mila mise connecté izy a mba ahafahany miediter an'io fichier io fa amin'ny fotoana azahoany an'io fichier io a de tonga de hitany daholo ireo de ataontsika hoe olona 12 a no nandefasantsika an'le fichier raha ohatra ka misy olona anankiray miasa eto de ndaso asehoko anareo hoe inona ny zavatra mitranga ndaso amboariko kely ato amiko ato raha ohatra ka misy olona anankiroa miara-miasa eo amin'izao fotoana anankiray izao de maninona lasa misy curseur samy hafa eo de vao hitanao zany hoe efa misy curseur hafa miasa eto amin'ity ligne ity de mba manana ny saina endry ianao a mamaritra hoe ary tsy tokony eto ntsony aho zany no mampiditra zao ao a de za zany zao apiditra ohatra hoe département A Randry âge 34 de aveo za mampiditra reo daholo zany le listana guests ampidiriko ao de aveo za mampiditra avy hatrany mampiditra ihany alors actualiseko ihany le ato amin'ny ilany ato fa somary misy olana kely nefa tiako hitatsika le zavatra mitranga rehefa ohatra ka misy olona hafa connecté voilà ao menao fa hitanareo tsara io zao misy olona anankitelo miara manampy lista amin'io Google Sheet anankiray io zany hoe tsy voatery miandro ny retour ny olona rehetrarehetra ianao nefa koa ny olona rehetrarehetra tsy voatery mi-installe Excel na manokatra ninina fa na amin'ny téléphone ary io de mety ok ianao mitohy manoratra ihany na département za moa zany amin'ny département A ohatra de ozy hoe Bema de 23 de en même temps reny olona any amin'ny colonne sasany reny afaka manoratra koa izy ihany hoe za ty amin'ny département C eto tsisy olona eto amin'ity colonne isako ty fa afaka amboarina io rehefa aveo ato ekoto 120 taona de hitanao tonga de miovy ao anatrehanao ny zavatra rehetra tsy mila mamerina manao collecte le information teo ianao de afaka hitanao eto hoe iza moa le manao an'le fanovana iza le mampiditra ty moa misy an'ty hoe anonymous ty satria novaiko le configuration le izy mba ahafahany hoe nantsy connecté ary de afaka manao an'le édition fa amin'izay fotoana izay olona efa nandefasanao mail minao fa olona salama tsara daholo reo afaka mamaritra tsara hoe zao ny tokony ampidirina eto mahay mamaky teny tsara de rehefa tafiditra zay vita zay afaka miteny ianao hoe amin'izao ny farany famenonan'io tsy misy resaka envoana mail tsy misy resaka inona raha misy fanontaniana afaka apetraka amin'ny commentaire ohatra hoe misy anankiray mieritreritra hoe na ianao ihany mieritreritra hoe ampiana colonne anankiray na misy anankiray mieritreritra manana fanontaniana hoe tianao an'ity afaka manampy commentaire izy amin'ny alalan'ity hoe insérer commentaire ty afaka manampy commentaire izy afaka mitaguer anao izy ohatra hoe mianala tsy tokony mandeha ny directeur ohatra vita de aveo rehefa ohatra izy ka mijery any de maninona hitany hoe le commentaire koa de ozy izy hoe ay ve tsy tokony mandeha ny directeur de ny olona hafa koa afaka mijery hoe d'accord tsotra raha te hanao commentaire ho an'ny olona rehetra ianao manampy commentaire fotsiny ianao de ny olona rehetrarehetra tokony afaka mahita anazy afaka mijery mahita hoe ay nisy commentaire napetraka teto rehefa vita zay raha tianao imprimer iny fa na manokana tsisy tokony andalovany Excel loatra raha tsy hoe efa zay le ao anatin'le pipeline de any amin'izay tsy maintsy ampiasana anazy ny ampiasana anazy afaka télécharger tsika fichier Excel fichier PDF afaka imprimer tsika afaka ataontsika an'izay zavatra ilaitsika marina fa ny akamaroany ny fonction
bazika hatramin'ny intermédiaire ao anatin'ny Excel dia ananantsika accès ato daholo. Noho izany raha amin'ny akamaroan'ny zavatra zany ataoko hoe 95% ny zavatra ataontsika dia tsy mila mampiasa Excel tsika fa tonga dia lien partagé, sokafana, inserena, vita. Fohy, aingana, mahomby, tafavoaka ny orinasa satria kely ny fotoana lanintsika lozana manao aller retour amin'ny zavatra ohatr' izao. Fandao amboarina ny fomba fiasa, hatsaraina ny fomba fiasa, dia mbola vao manomboka fotsiny io. Mbola fitaovana betsaka ny ilaintsika fantatra, fomba fiasa tsara betsaka ny ilaintsika fantatra. Ka noho izany manaova inscription amin'ny canal, asio j'aime ny vidéo, asio commentaire. Raha ohatra ka tsy manana compte Google ianao dia mampalahelo zany fa izay afaka mamorona compte Google ianao. Raha betsaka amintsika ny mieritreritra hoe betsaka ny tsy mahena ny mamorona compte Google ary tsy maninona anao vidéo momba an'izany ataovy ao anaty commentaire ao. Misy amintsika indray ny mieritreritra hoe kanena Facebook ny ananako fa tsy internet. Mijery vidéo amin'ny Facebook andoavana vola. Farafahakeliny 10,000 mijery vidéo ny resahantsika. Amin'ny Orange misy hoe Akamago Plus ahafahana manana internet 50 méga. Amin'ny Telma ohatran'ny 60 méga raha tsy diso ny 200. Samy 200 ireo. Raha hoana zavatra ohatra izao be dia be zany 50 méga zany. Ka noho izany tsy tokony manana excuse intsony isika anataratarana na andaniana fotoana amin'ny fomba fiasantsika. Fa efa fotoana izao anatsarana ny fomba fiasa, hifantohana amin'ny zavatra tena important, ampiasana ny fitaovana sahaza amin'ny zavatra atao. Eny ary, misaotra betsaka nijery ny vidéo. Mino fa afaka mahita anao indray za amin'ny vidéo manaraka raha ohatra ka mahaliana anao, raha zavatra efa hainao moa mety efa hitanao eo amin'ny titre ihany hoe mety tsy ho anaty vidéo ity fa azonao partagena amin'ny olona mila anazy. Ary mino fa betsaka amintsika ao anatin'ny olona efa amperinasa eto Madagasikara no mbola mila an'izao fahalalana izao. Misaotra betsaka dia mandra-pionana indray amin'ny vidéo manaraka indray.